ary andeha hipotry ty Mahdi ty dia laza hoe izy ihany koa voasoratra ao amin'ny baiboly aiza makatahaka ny mpaminany finoana silamo fotsiny izy ary nibetsaka ny olona mivarotra ny tranony sy ny fananany mba hoe toetra hiaraka aminy ho avy ny raha ilatsaka ary averiko ho avy ny raha latsaka toeram-pivavahana efa ela no nambenana akaiky saingy androany dia niditra ny polisy maro manamboninahitra 900 avy any mifaritra avaratra andrefana nodina tany amin'ny foiben'ny mpiasany amady finoan-jareo zany ary tranobe roa hafa teo ambonin'ny fefy mifandray amin'ny fanandevozana moderna ary nahita aho bibidia iray hafa izay nanana tandroka roa tahaka ny anjanak'ondry midika izany fa manana fahefana ampiray fivavahana roa isika fa ilay iray kosa tsy ho kristianisma satria zanak'ondry izay dragona toy ny zanak'ondry izy io miteny toy ny dragona amin'izao fotoan'izao misy rangahy zay mandro mandeha an'izao tontolo izao miteny hoe izaho ny fanamasina milaza izy fa efa voasoratra ao amin'ny baiboly efa nahita ny sasany tao amin'ireo honan-tsariny ianao laza moa izy hoe izy nisolo ny mpandiby an' Jesosy dia eto izy miteny hoe izao ny Abdoulahy mpandiby any Imama mpandiby any Ahmeda mpandiby any Simona Petera mpandiby any Mohameda mpandiby any Jesosy Kristy izao izy ny papa marina sy ara-dalàna izao ny profo an'ny kristianina zanaky ny ireo moslima ndraiko ary zanaky ny kristianina sy ny jios sy ny reniko zanaky ireo atsinanana avy amin'ny raiko zanaky ny andrefana avy amin'ny reniko tahaka ny Zolkamaina izay manana tandroka iray any atsinanana ary ny iray any andrefana ary izao izy ny mpandova ireo izay rehetra ny anelanelany mahalala zavatra mihoatra noho ny papa sandoka rehetra ary voatendry araky ny anarana sy sitrapony miara-mpaminany ao ny anarako ihany koa dia voateniny Isaiazy naminany momba ny mpanompo marina hoy izy hoe ahitany taranany izy ka hanalava ny androny ary ny sitrapony Jehova dia ambinina eo an-tanany araky ny voalazanao dia tsy nanana taranaka i Jesosy ary foy ny androny fa izao ny mpanompo izao no Abdoulahy ilay mpanompon'Andriamanitra marina ary manomboka ho very saina ny olona mandeha izy ireo mitomany tena hoe ity no Mahdi avy any Temo ary mivarotra ny fananany sy ny trano ny olona mba handeha ilaza ho avy aminy zany ho avy ny raha ilatsaka ny raha toerana hampivavahana izay efa ela ny nambenana akaiky saingy androany ny polisy dia tonga maro be nakany olona manam-pahefana 900 avy any amin'ny faritra andrefana nidina tany amin'ny foibeny io fivavahana io zany satria raha tambatra dia lehilahy enina sy vehivavy telo teo anelanelan'ny 37 taona tao no efa nisamborina hatreto milaza ny polisy fa mifandraiky amin'ny fiampanganana taon'ny vehivavy iray niarambohina ireo mpikambana taloha tao amin'ilay vondrona tamin'ny taona 2024 fandikan-dalàna ara-novo avana fanambadiana Katerina ary fanandavozana moderna tsy maintsy amafisiko amin'izao fotoana izao izy fa manadiady ireo fandikan-dalàna izay fa tsy manadiady ny vondrona ara-pivavahana na dia teo aza ny fanomezatoky dia niariary ny disadisa teo amin'ny mpiaramonina sy ny mpanaraka ny hetsika iraha izay maneho tena ny antserasera ho milamina sy avy amin'ny islam shia saingy milaza ny mpitsikera fa manaiky ny teoria momba ny teri-dratsy milaza moa ny polisy Cherita fa akoatra ny fanadiadiana momba ny elokabe vavataony dia olon-dehibe sy ankizy amam-polony maro mipetraka ozy izy amin'ny toerana nalefa tany amin'ny sampan-draharaha fiarovana sa nampahareziny fanamasiny hoe Betengel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety rapide